Salama daholo androany isika dia ndondray raha hiresaka ny tafatafa izay nataony Marc Tatandraza raha vantany voatezitra izy tao amin'ny pejiny tao ary naneho ny alahelony amin'ny mahakasika ny fanakatsakana na ny fisokafany base toliara izay tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra farany teo fa ny base toliara izany ka tezitra mafy i Tatandraza ka nangataka sy nandefa hafatra mahitsy ho an'ny andriamatoa Siteny rarelasolony haiko moa ny tenany tamin'izay fa hanao sel hoy izy ireo amina resaka box satria Marc Tatandraza raha teo hoy nambarany atrany dia olona mba tena ao anatin'izany fahaizana sy manana traikefa amin'izany resaka hayady izany ka nipitsipitso ny mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa naisanandro eto tsy ampendrela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary Familohany hanarantsika an'izay tafatafa izay nataony Marc Tatandraza izay daholo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tafaverina ireo varika izay nisy nanondrana antsokosoko. Tafaverina ao Madagasikara tamin'iny andro ny voalohany volana Desambra iny ny ampahany voalohany tamin'ireo varika izay tratra tany Thaïlande. Ny ampahany hafa amin'ireo varika ireo dia ho tonga amin'ny fahatelo sy faharoa ambin'ny folo Desambra ho avy izao. Marihina fa olona misa enina no efa nampidirana amponja any Thaïlande mahakasika ity raha ity ary sivy no migadra ao Madagasikara ary olona telo hafa kosa no mbola karohina ary namoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena. Arak'izany dia ho hensitra dia hensitra ny fanaraha-maso anireo harem-pirenena izay misy manondrana antsokosoko manomboka izao ary tsy sangy amin'izany ihany koa ny mpitondra fanjakana araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Lalam-pirenena fahenina iny izay mampitohy any Ambilobe sy Ambanja efa miakatra noho ny rotsakorana ny rano eo amin'ny tetezana ifasy ary efa mihoatra ny familin-dalana na déviation izay nataony fanjakana ny rano. Ahina ho tapaka tanteraka ity lalana ity raha mitohy ny rotsakorana ka mila mitandrina arak'izany ireo mpampiasa an'ity lalana ity. Marihina fa efa tamin'ny rivodoza gamanina farany teo ity tetezana ity no simba saingy mbola tsy nisy aloha hatramin'izao ny asa fanamboarana azy ankoatra ny ity familin-dalana vonjimaika ity. I Madagasikara izay efa hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra sy ny rivodoza amin'izao fotoana izao nefa ity lalana ity dia efa nahitana fahapotehana sahady ity familin-dalana izay voanamboarana tamin'ny taonda asa ity. Manahy mafy arak'izany ireo mpampiasa ny lalana sy ireo zanaky ny faritra iny fa mety ho tapaka indray ny lalana ao anelanelany Ambilobe sy Ambanja ao manoloana ity fiakaran'ny rano ity. Eo amin'ny resaky ny fanatanjahantena indray eo amin'ny taranja basketball dia nirobahany ankoay na lahy izany na vavy ny amboara izay tompon-dakany Afrika tamin'ny Afrika Coupe izay FIBA 3x3 tamin'ny ity herinandro ity. Miarahaba ny ankoay na ny lehilahy izany na ny vehivavy izay nandrobaka ny fandresena tamin'ny tompon-dakany Afrika na FIBA 3x3 Afrika Coupe tamin'ny isa 20 noho 3 no nandresen'ny ekipa lehilahy any ekipan'ny Rwanda izay poadrofy ny ekipan'ny malagasy tamin'ny fifananana ity ary izy ireo izany no handray anjara amin'ny amboara eran-tany. Etsy ankilan'izay dia nandresy any Egyptianina kosa ny ekipa pirenena vehivavy tamin'ity taranja basketball ity tamin'ny isa 20 noho 15 ka noho izany dia ekipa pirenena malagasy sokajy anankiroa ireto zany no handray anjara amin'ny fifananana iraisam-pirenena amin'ity taranja basketball ity ka dia miarahaba azy ireo ary velon-kafaliana tanteraka ny voaka malagasy raha vantany voanandre an'izany vokatra sy vaovao mahafaly eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena izany. Andao amizay araha ho resantsika ny mahakasika ny rediredy ny Marc Tatandraza tamin'ity herinandro ity. I Marc Tatandraza moa efa fantatsika tsara fa
lehilahy izay apôstôly avy any Bekily andro ihany izany Marc Tatandraza izany ary isany mafana fo izany raha eo amin'ny resaky ny politika sy ny fanaovana politika ary indrindra ny fanohanana ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao dia tena ao anatin'ny fony tanteraka izany fitiavany any loko volomboasary satria izy raha teo ho izy araky ny nambarany hatrany dia efa hatramin'ny raha izay mikorina ao anatiny dia efa orange hatrany ankibondreniny araky ny nambarany Marc Tatandraza hatrany ilay apôstôly avy any amin'ny faritry ny Bekily iny. Ny raha nahita fa araky ny fanapahan-kevitra atao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny iny faraparan'ny herinandro iny dia voalaza fa hisokatra tsy ho ela ny bazy toliara izay nakatona tamin'ny taona 2024 ka isan'ny niteraka resabe moa izany fisokafan'ny bazy toliara izany mizara roa tanteraka ny ponina any amin'ny faritra iny amin'izao fotoana izao. Ao moa ireo ponina izay faly fa satria mety hanome asa ho an'ireo tanora izany fisokafan'ny bazy toliara izany. Ao kosa ireo izay tsy faly ary tena manositra ny fisokafan'izany bazy toliara izany izay ho ampagain'izy ireo fa tena manimba tontolo iainana tanteraka ny fisokafany izany bazy toliara izany ary indrindra fa ny eo amin'ny lafin'ny fitrandrahana ny hariana ankibony tany no tena isan'ny mahatonga ny olo sasany tsy mankatoa sy tsy faly amin'izany fisokafan'ny bazy toliara izany. Ka isan'ny naneho ny tsy fahafaliany mahakasika an'izany moa andriamatoa Siteny ary isan'ny manositra tanteraka ny fisokafan'io bazy toliara io ny tenany amin'izao fotoana izao. Ka izany indrindra no nahatonga any Marc Tatandraza izay naneho ny heviny tao ampejiny tao nilaza mazava sy mahitsy araky ny nambarany Marc Tatandraza hatrany moa tao ampejiny dia ny hoe ny fisokafan'io bazy toliara io ho izy hatrany dia manome vahana ny tanora eo amin'ny lafiny asa ka tsy tokony ho sakatsakanana fa ianareo ho hiatrany Tatandraza raha nandefa ny hafatra manokana ho any andriamatoa Siteny zay dia faly ny hanositra amin'izao fotsiny nareo satria ianareo moa ao anatin'ny ilay mpanositra ka raha ny sitsiny raha toa ka tsy ombon-kevitra amin'io fisokafan'ny bazy toliara io ianareo ho izy hatrany fa izahay tanora kosa ho izy dia velombolo amin'ny fisokafan'io bazy toliara io satria manome asanay tanora ny fisokafan'izy io ka tsy hitako ny lafiratsiny amin'izay fisokafan'ny izay bazy toliara izay ho Tatandraza hatrany. Mbola nanitrikitrika mazava tsara ihany koa Tatandraza atao anatin'izany ary nitomany mihitsy moa ny tenany nilaza fa izy koa aneka mba tena ao anatin'ny resaka hayady satria mba mpanao box koa ny tenany raha toa ka ilaina izany ary afaka hanao sel amin'ny andriamatoa Siteny ho izy ny tenany mahakasika an'izay fisokafan'ny bazy toliara izay raha toa ka tsy faly izy Siteny dia mety ho raikitra izay sel zay ho iatrany Marc Tatandraza raha naneho ny tsy fahafaliny mahakasika ny fisokafany izay bazy toliara izay. Manoloana izay faneho-kevitry ny Marc Tatandraza izay moa dia maro ireo olona izay samy naneho ny heviny amin'ilay hoe mirediredy i Marc Tatandraza mety ho lasa dala angambany ity na ihany koa mety misary adala izy tia ka dia efa samy mijery fotsiny ny rehetra. Manoloana an'izay resaka video sy ny buzz isan-karazany ataon'ny Marc Tatandraza amin'ny fitiavan'ny politika sy ny fanohanany politika ankapobeny amin'ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefana isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia am'rary soa.